Ho alazaiko aminareo na inona tononareo amin'ny fivavahana sy angatanareo dia mino fa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Marika 1:20 andiny fa 7:20. Mangata ampinoana. Rehefa mivavaka ianao dia mino amin'ny vavaka izay ataonao. Hoy ny volazan'ny Matthieu 7:1-1 manao hoe koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zavatsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainka van'ny rainareo izay any an-danitra no hanome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Omen'Andriamanitra mahay miam-ponao antsika izany ry havana milana, kanefa indrisy malemy ny finoantsika. Ka tsy mahazo izany teny fikasana tsara sy be voninahitra izany tsika. Manana fahendrena farantampona anefa ilay tsy to dia ilay Andriamanitra izany, ary hanome malalaka ho an'izay rehetra mangataka ampinoana. Mangataka ampinoana. Voatokana ho an'ny tanjona ambony sy masina ny mpino an'i Kristy. Voantso araka ny sitrapon'Andriamanitra izy natokana tamin'ny alalan'ny fahasoavana, notafiana ny fahamarinan'i Kristy izy, nofenoana ny fanahy masina izy, ary manolotra fanatitra amin'ny fotontolo sy mangoragoraka ny tena mpino marina, koa dia solon-tena mpanavotra tokoa izy. Mahafaly an'Andriamanitra ny mpivavaka toy izany. Mahafaly an'Andriamanitra. Ataony mamirapiratra eo amin'ireo efitrefitry ny saina sy ao amin'ny tempon'ny fanahany, ny fahazavana izay avy any an-danitra. Ka dia izao, ny zavatra rehetra dia hainy mino, hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra hainy mino. Dia tsy misy ihany koa diso fanantenana ny rehefa manantona ny tompo isika amin'ny fo tsotra. Mahagaga, tena fahagagana mihitsy zany ry havana milala ny fahafahantsika mivavaka, ary isika izay olona mety maty, tsy mendrika akory, be fahadisoana, no manana fahalalana sy manana fahafahana maneho fangatahana amin'Andriamanitra. Tena zava-dehibe izany. Tena zava-dehibe izany. Koa inona arany moa no fahefana tadiavintsika mihoatra noho izany hoe mifandray amin'ilay Andriamanitra mandrakizay izany e. Tena tombontsoa lehibe ananantsika anie izany e. Dia ny hoe hiresaka amin'ilay mpamolona antsika dia ilay Andriamanitra eny lanitra izany. Koa ankehitriny asa amin'ity andro anio ity dia andeha amboraka ny etaetapontsika amin'ilay Andriamanitra isika, ary izy dia manome toky fa hiaino ny vavakantsika raha mino isika. Izay ilay hoe mangata ampinoana. Jesosy moa dia miteny hoe na inona nangatanareo dia mino fa efa azonareo izany. Ny fangatana izay atao amin'ny finoana dia mino ho sisy Jesosy Kristy fa efa azonareo izany, satria mahatoky izy izay mpanalalana antsika, efa naverimberentsika teto mandrakariva izay, mahatoky izy fa hanatanteraka ny teny fikasany eo amin'ny fiainantsika. Andehantsika hivavaka. Andriamanitra ô, ampitomboa ny finoanay, esory ny fisalasalana ao anatinay, esory ny tahotra ihany koa, fa ampiosay hitoky aminao fa ianao ilay mpamolona anay dia mahafantatra ny mahasoa ny fiainanay, satria ianao dia miteny fa ny ray dia mahalala manome na dia ratsy aza dia mahalala manome zavatsoa any zanany, maika fa ny ray izay any an-danitra. Ampiosay hitoky amin'izany teninao izany, ary hino anao tokoa amin'ny fivavahana izay ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.